Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin'ity androany ity inshallah antsika dia aka hadis maropotra izay mitatery ny Abu Huraira radiyallahu anhu. Mitantara izy rehefa niaraka mipetrapetraka tamin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam, dia nanontany mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe: atadruna mal muflis, fantatrareo ve inona ny antsoina hoe fahity na matiantoka tanteraka tsy misy ny eo ampelantanana? Dia namaly ireo mpanaradiany manao hoe: ny olona fahity eo aminay dia zay olona lany fananana, tsy misy ny eo ampelantanany, na vola zany na harena zany, ninninna dia tsy manana ntsony izy eo ampelantanany. Dia niteny mpaminany sallallahu alaihi wasallam: ny olona fahity na ny olona matiantoka eo amin'ny vahoakako dia zay olona tonga amin'ny andro farany miaraka amin'ny fahasoavana sy fanompona be dia be. Tonga izy niaraka amin'ny sola, niaraka amin'ny zaka, niaraka amin'ny fifehezana, niaraka tamin'ny hajj, niaraka tamin'ny sadaka, niaraka tamin'ireo karazana fanompona be dia be tetỳ ambony tany. Tonga amin'ny andro farany saingy ny mampalahelo, izy tetỳ ambony tany dia nanompa ny ranona, nanambanimbany ny ranona, nifosafosa ny ranona, ary nikapoka ny ranona, nandatsadra ny ranona, nanao zavatra ratsy ny ranona, nanaratsy, nanao zao rehetrarehetra zao tamin'ny olona tetỳ ambony tany. Ka rehefa tonga amin'ny andro farany hoy mpaminany sallallahu alaihi wasallam, dia reny olona rehetra zay nanaovany ratsy tetỳ ambony tany reny dia milatra ao aoriany mandeha mitory azy amin'ny tompo zanahary, ka tsy maintsy efaina ireny olona reny ka ny fanefana ny olona any amin'ny ankoatra dia amin'ny alalan'ny fanompona zay nataonao. Eo dia raisy ny tompo zanahary ny sola zay nataony, omena ny ranona, ny zaka zay navokany, omena ny ranona, ny sadaka zay navokany, omena ny ranona, ny hajj zay nataony, omena ny ranona, ny fanompona rehetra zay nataony dia tapotra zarazaraina amin'ireo olona zay mitory azy eo anatrehan'ny tompo zanahary. Farany dia lany zany hatsarana sy ny fahatombotsoa zany. Nefa mbola maro ny olona milatra aoriany maka ny anjarany sy mitory amin'ny tompo zanahary. Dia inona indray no ataony Allah? Dia raisina indray ny haratsiany ireny olona rehetrarehetra reny, dia alefa amin'ny olona izay nanaratsy olona tetỳ ambony tany. Farany izy tsy misy hatsarana intsony, fa be dia be ny haratsiana eo aminy, dia alaina izy atoraka any anatin'izany afobe zany. Zay ny olona matiantoka sy fahity araka ny voalazany mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Lesona lehibe azontsika tsoana amin'izany: tandremanao ripiny Islam, tandremanao izay olona milaza tena ny famankatia ny tombo zanahary ary manompo ny Allah ary manao asa soa maro samihafa. Tadidio fa ny fanompona ny Allah sy ny fivavahana eto ambony tany dia mitaky anao sy manery anao ary manoro lalanao ho lasa tsara fanahy sy mahay mifandray amin'olona eto ambony tany. Fa raha sanatria kosa anao mivavaka nefa ratsy fanahy, dia tahaka ny tsy misy dikany izany any amin'ny andro farany, satria ho rasarasaina na ho zarazaraina amin'ny olona ny asa soa zay nataonao tetỳ ambony tany, raha sanatria ka sady mivavaka anao no sady ratsy fanahy. Ho anao zay manao sola, ho anao zay manao sadaka, ho anao zay manao hajj, tandremo ny manompa olona, tandremo ny mangalatra, tandremo manambaka olona, tandremo misoloky olona, tandremo manaratsy olona, tandremo mikapoka olona, tandremo mamono olona, tandremo mandatsadra ny olona. Fa raha ohatra ka na dia mivavaka ianao indimy isanandro, na dia manao asa soa indimy isanandro anao, dia tahaka ny miasa ho an'olona, satria ireny fanompona sy asa soa zay ataonao reny ho zaraina amin'olona rehefa tonga amin'ny andro farany, ary ny haratsian'ireo olona nataonao ratsy mbola alefa ao aminao, dia rehefa avy eo raisin'ireo anjely ianao atoraka any amin'ny afobe.
zay ny olona matiantoka fahity satria ny asa soa rehetra lasan'ny olona fa ny haratsiany tonga ao aminy. Ka mitandrematsika aoka tsika ho tsara fanahy no sady mivavaka fa tsy sanatria mivavaka nefa ratsy fanahy fa ratsy zany eo anatrehany tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Zay no fampatsahivantsika tamin'ity androany ity. Abonnez-vous, partagez-vous ary atao j'aime. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.